toy izao ndraiky ambana ny teny zaraina zay omenantsika anio izay iainanao olon' Kristy no torinao. Ny fanomezanao omenao ny hafa de honeran'ny tompo aminao na amin'ny taranakao amin'ny fotoanany. Araka ny voasokatra ao Ezekela 4:7-10 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa raha manome zavatra avy amin'ny lovany ho an'ny anankiray amin'ny mpanompony kosa izy, dia ho azy mandra-pahatonga ny taona fanafahana ihany zany, dia hiverina amin'ny mpanjaka indray zany ho lova ho an'ny zanany ihany. Tiany tompo mantsy hoe zay efa niainanao no torinao. Araka ny asan'ny apôstôly 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa ho vavolombelony amin'ny olona rehetra ianao ny amin'izay efa hitanao sy renao. Ho maro no hiova fo vokatr'izany fijoroany zany. Matoky mandra-peona tompoko.